Andray ny vahiny faharoa kosa tsika amin'ity takariva ity endrika tsisy vina marotsony Andriamatora Danoara Julien filohan'ny KS dia miarabanao indray Andriamatora Danoara Julien tonga soa amin'ny fampahalalam-baovao ny MATV amin'ity takariva ity. Dia miarabanao ny Jaka ary miaraban'ny vahoaka rehetra izay manaraka tsy tapaka ny MATV. Araka ny fantatra dia nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny fanadinana tafiditra ao anatin'ny fiomanana idiranao mpiasam-panjakana ho andrareo nivon'ny magistrat dia inona ihany koa fa misy indray koa ny tolotra vaovao atolotry ny KS ho an'ireo izay maniry hiditra indray ho amin'ny sehatra maro ao anatin'izay fanadinana ara-panjakana izay inona izay Andriamatora Danoara Julien. Ny KS zany dia misy zavatra anankefatra izay ho resahantsika eto. Voalohany moa zany dia hoe manomana faradoboka lehibe zany ny KS manomboka rahampitso momba an'ireo izay te hifaninana ho greffier du tribunal. Rahampitso io zany dia ray volana eo zany tsika manao an'izay faradoboka izay. Ny tsara tsy pihana eto dia hoe ny fenitra sy filamatra amin'ny KS dia ny hoe qualité et non commerce. Zany hoe ny kalitao zany ny tena kendrenao fa tsy ny varotra, satria raha varotra ny tena kendrena atao zany dia hoe natao 25 000 raha ny écolage vita zany kanefa manaoana moa zany fianarana ho azonao ao. Zay zany zao tena mampiavaka amin'ny KS. Ka raha ohatra ianao efa tany hoany na mbola variana tany hoany kanefa anomana an'ity hoe greffier ity dia tsy mialonjafiny amin'ny KS fa dia miandry ianao zany zay dia hitanao mahasamy hafa ny zavatra omen'ny KS mivokarina ao amin'izany toeram-pianarana zany. Ary betsaka ireo efa nandalo tao ny directeur efa lasa directeur, secrétaire général, ministre raha sasany ao amin'ny 10 alin-dahy koa efa betsaka nandalo tao ireo capitaine, commandant, colonel nandalo tao daholo zany rehetra zany. Ary tsara tsindriana koa fa mivoaka major betsaka ny tao amin'ny KS hatramin'izay. Zay zany voalohany le hoe faradoboka rahampitso manomboka ny greffier du tribunal. Faharoa dia momba ny ENAM bac plus 4 indray zany zay zao zay dia efa manomana koa satria ny concours dia 2 volana mialoha ny avis de concours 2 volana alohan'ny concours vao mivoaka kanefa matière BDB dia efa miantso sady zany zay ireo izay te ho inspecteur des impôts, inspecteur du travail, inspecteur d'administration pénitentiaire, agent diplomatique, administrateur civil sy ny sisa zao dia efa misoratra anarana zany fa naembotra kosa fidirana amin'io zany amin'ny 3 janvier 2013 satria betsaka mangataka hoe atombotra loatra le 20 saika hiditra rahampitso daholo moa zany rehetra zany kanefa atombotra le fotoana. Fahatelo dia momba ireo élève gendarme koa dia efa manomana zany zay dia n'izao ka naembotra koa io amin'ny 3 janvier ireo zany zay manana BBC moa zany. Ary ny faefatra fara moa zany dia ireo amin'ny police zany agent de police, inspecteur de police, officier de police, commissaire de police. Fa naembotra koa ireo amin'ny 3 janvier satria no nifangatahan'ny olona maro samihafa zany satria misy hatrany amin'ny province moa zany miakatra ety Antananarivo andrato an'izany fianarana zany satria eo zany ilaina satria tsy maintsy mba manomana ihany rehefa manao to fanadinam-panjakana to fa concours lizy fa tsy examen araka ny efa fitenentsika mahazatra ka zay lasa aloha ihany noty aloha no voaray. Ka ny azahoanany KS zany dia ao amin'ny 033 71 855 67 033 71 855 67 na 034 41 457 43 034 41 457 43 mbola ao akazo tokana ambany-dimo misy anay. Ka tsara raha ohatra ianao mbola vonona dia vonona ndraiky io zany ny ao amin'ny KS rahampitso manomboka zany faradoboka zany eo nivon'ny greffier du tribunal. Mare an'izany ny olona ny tokantrano any dia te anontany hoe manahoana zao mahakasika ny saram-pianarana izy io ve azo eritreretina satria raha malala ny fiainana amin'izao fotoana izao somary sarotra iny nefa tsy vitsy ihany koa ny te andrato fahalalana eo anivon'ny KS mety hoe manahoana ny mahakasika an'izay. Vao ny teny aty hoe qualité et non commerce ny eo amin'ny KS na izany ara mba nitsinjovina ihany koa ny besomaro zany amin'izay lafin'izay satria raha malala zao ny zavatra rehetra miseho eto amin'ny firenena ny fasarana ny ray aman-dreny sy ny mpianatra tsirairay avy dia natao arakarak'izay zay tsy atao zay tsy hahafaty any reniny ary tsy hamonona ny zanany zay le izy hoe terinorinina na dia efa fahavaratra zao ny andro dia mba miditra kely amin'izay zany tsika.
dia inonona fa ho avy mavitrika ihany koa ny ireo manana eritreritra ndray anjara ho anatin'ny fanadinana ara-panjakana idirana ho mpiasam-panjakana ho avy eny anivon'ny KS nampy fahalalana iatrehana izay fanadinana izay mevo afatra ihany koa ary indray matora danoara mijery antsika amin'ity takarivo ity dia zay zany le izy a ny fanadinana zany araka ny lazaina teo concours dia mila miomana ianao karaha ohatra ianao te hanamafy ny fahaizanao na mba te hahita zavatra hafa mety zay tsy hitanao any ivelany ihany a dia tongava ao amin'ny KS satria ho hitanao a ny olona rehetrarehetra zay nandalo tao ngamba dia mahafantatra ny zavatra misy ao a amin'ny resaka fampianarana dia ngamba tsy haneniny ianao fa mbola averiko mandeha ny au niveau ny ENAM ny inspecteur des impôts ny inspecteur du travail inspecteur d'administration pénitentiaire ny agent diplomatique sy ny sisa mbaka ny élève gendarme sy ny homme police agent de police officier de police inspecteur commissaire dia amin'ny 3 janvier 2013 miditra fa zao dia efa misoratra anarana satria arakarak'izay koa ny fahitanany hoe ahoana ny fomba ampitanan'le inty izy le fampianarana amin'ny besany maro dia isorana feno ndray matora danoara Julien nanaikina sain'ny fampalalambo vao ny fahita lavitra matevita amin'ity takarivo ity misaotra jaka ho toy antsika hatrany kosa ny fampalalambo vao mahakasika ny